Satria ny tanan'Andriamanitra anomezanay voninahitra anao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra tsy mba manary anay, Andriamanitra tsy manadino isan'andro dia tsapanay hoe eo indray ianao, mijery anay sy mampianatra anay. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany Jesosy. Aleloia. Ny vavanay dia ampianarinay, tezainay mba hideranao isan'andro. Tsy avelanay izy teny hafa ivoaka ny vavanay, foka ny teninay Andriamanitra ho fanomeny indrindra izay nomenao mba hafanay. Izay rehetra Andriamanitra dia samy hivavaka amin'izao fotoana izao, samy hisaotra izay, samy hanandratra vavaka, fisaorana, hisaorana ianao Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra rehetra tranga amin'ny fiainanay misaotra Jesosy. Misy fotoana latsaka ny ranomaso fa misaotra Jesosy. Aleloia. Satria izany rehetra izany dia ampianarana anay fa fandalovana ny eto Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny misy fotoana mandalo hevitra izahay. Aleloia. Ampianarinao mba hahatonga ny fiderana ianao tena ho pura tsara Andriamanitra. Aleloia. Tsy misy fangaro ny hafa fa tena hoe fiderana vokatry ny fo, satria ny fitiavana ianao dia mbola lehibe lavitra no zavatra atrehanay Andriamanitra. Aleloia. Amboary izay Jesosy. Misaotra raha eo, misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ataontsika rehetra samy misaotra an'Andriamanitra androany. Feno fisaorana androany. Aza velangina ny vavanao. Feno fisaorana. Teranao ao Tompo, misaotranao ao Jesosy. Fa tsara ianao, ary tsisy nitahaka anao, tsy misy afaka milahatra aminao. Hatrizay dia efa ianao, ary mandrakizay dia mbola ianao foana ny terainay Andriamanitra. Fa tsara indrindra ianao. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka avy indrindra sady mandrakizay. Amen. Raha mety ataontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy, mariky ny fifaliana. Atao mafy ny tehaka ho an'i Jesosy Kristy. Aleloia. Salamo voalohany vaketsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, ary mamoa amin'ny fotoanany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Amen. Ataontsika hivavaka, ray tsara indrindra, ilay be voninahitra, ilay mpamonjy anay, ilay feny fitiavana, ilay fitiavana mihitsy tena sambatra izay satria eo an-tongotra ao. Sambatra izay satria manana anao Andriamanitra miadidy anay isan'andro. Aza vela izy hiala amin'ny lalana izay efa nomaninao ho anay tsiraray avy. Aoka voatahiry ho fanatrehanao izay Andriamanitra. Aoka ny fonay ho feno anao Andriamanitra. Aoka ny vavanay hideranao mandrakariva, satria ianao hatrizay. Ary mandrakizay dia tianay ho eo amin'ny fiainanay amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy. Eno ny fivavaka ny tsiraray avy. Eno izao vavaka ataona izao Andriamanitra, satria ianao nefa antony mandrakizay. Raiso ny toeranao, fa mpanjakana ianao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Taontsika hanona ny fiadanan'ny Tompo amin'ny olona manodidina antsika tsiraray avy. Tonono mihitsy hoe fiadanan'i Jesosy ho aminao manokana, dia tonono ny fahatsaran'Andriamanitra ho azy manokana, na ny any ariana na ny eo aloha. Aleloia. Aoka ianao mba ho solotenan'Andriamanitra, ilay mpitenin'ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vava izay nomen'Andriamanitra anao. Taontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Aleloia. Aleluia. Ndaontsika mbola hivavaka amin'izao fotoana izao dia aoka nandratra ny tanantsika any amin'ny lanitra isika tsiraray avy, sady hidera azy, hisaotra azy hatrany. Misaotra Jesosy. Raha manandratra ny tananay any aminao izay Jesosy dia mariky ny fiankofanay, mariky ny fitiavanay. Tsisy vesatra Tompo maketo amin'ny fanatrehanao, fa tena faly ny amin'ny fanatrehanao sy ny famonjenao.
androany fantatray fa misitraka ny rehetra indray zahay satria eto amin'ny fanatrehanao dia mikorina ny loha ranonay na avy amin'ny seza fiandriananao. Jesosy tonga soa eto ianao, tonga soa amin'ny fisainanay ianao, tonga soa amponay tsirairay avy indray ianao, tonga soa eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny segondra sy ny minitra omenao dia eo ny iderana ianao. Ary izay mbola toy an Jesosy izay tsy fantatray dia fantatray fa mbola eo koa no andaninay ny fofonainay mandrakizay. Fantatray fa eto ianao dia iankoky izahay. Omenay voninahitra eto ny fanatrehan'ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Omenay voninahitra ao am-ponay fiandriananao rahay malala amin'ny anaran Jesosy. Fantatray fa eto ny fiainanao. Rehefa mandalo ianao Jesosy dia mizara fiainana ianao, mizara ny maizy ianao ianao. Eny Jesosy tonga lanitra izay toerana rehetra iantsona ny anaranao. Amen. Amen. Alleluia. Eto ianao fanatrehanao tapanay tompo. Eto ianao manangana izay ravatra izay tompo. Eto ianao manao mihoatra izay vitanay tompo. Eto ianao manomboka tantara vaovao tompo. Eto ianao sitranay aretina mivany famatorana izao satria eto ianao mirotsaka ny osotra manapatapaka ny izy io izao satria eto ianao sitranay aretina mivany famatorana izao satria eto ianao mirotsaka ny osotra manapatapaka ny izy io izao satria eto ianao eto ianao Jesosy. Apio ilaza eto ianao fanatrehanao tsapanay. Eto ianao fanatrehanao tsapanay tompo. Eto ianao manangana izay ravatra izay tompo. Eto ianao manao mihoatra izay vitanay. Eto ianao manomboka tantara vaovao. Lazao sitrana ny aretina mivany famatorana izao
Heter fanatrehan'Andriamanitra tsy atakaliko zavatr'hafa. Halleluja. Fanotronana Jesus io tsy certa fiutrao fipanjina ny azy ny jalinao ny namonjenao ay halleluja Jesosy ahotrono ny fona tsirairay avy miangavy anao raha misy vezatra ao anatinao dia
tena fotoana nipazana n'izany zao fa eto Jesosy, eto ny fanatrehan'i Jesosy, dia Jesosy Kristy irery ihany no mahavita antsika ary izy irery no ilayntsika. Androany aza mierikerika foana fa tia avy Jesosy. Mankatamy Jesosy mba ho tonga fitoerana mahatamana azo ny fotsika. Mankatamy Jesosy fa mba tsy ho tahaka ny idirantsika eto no ivoatsika androany fa tena hiaraka nipy ny satro-boninahitra tahaka an'ireo olona 720 isika hiary ilaza amin'i Jesosy. Jesosy otrony ty foko mankafy mitady anao, tereo reny foko miankoka mina. Jesosy otrony ty foko mankafy mitady anao, tereo reny foko miankoka minao. Ndao hiary iritsika Jesosy. Jesosy otrony, alleluia, ty foko mankafy mitady anao, tereo reny foko miankoka minao. Jesosy otrony, ty foko mankafy mitady anao, tereo reny foko miankoka minao. Androany indray Jesosy maniry mafiao ny ovanginao, velominy afonao hiretako, esuri izay tsy tianao, esuri ireo hevitra mampisarakay aminao, voazindray ao Tompo ho masina ho anao, velomindray ao Tompo
Ianao l'Andriamanitra marina foana izay rehetra laza ianao dia efainao. Tsy olombelona ny Andriamanitra iankovako kandaika na andiso fanantenana mandrakizay. Jesosy ahitoky eo amin'izay nilazainao ny fonay. Mamelanay amin'ny fotoana izay ohatry ny fanahiana ny betsaka fa mampatsiahanay ianao androany fa rehefa tena azonay iantoka ny lanja ny fisianao eo amin'ny fiainanay dia tsy afaka miteny ny tahotra fa maty. Androany Jesosy iveriny izay apiditra anao tsambo kely. Tonga soa Jesosy aoka ny famarinanao no hira mandeha am-potsofinay vao mihiratra izay fa Andriamanitra marina ianao. Ary raha hiry izay androany Jesosy eo raha nandra-tanana raha hitomany atao fanatrehanao dia hira ny fanantenana ny efa nahita ny voninahitra satria ny zavatra rehetra efa noefainao teo amin'ny hazo fijaliana dia misitraka fotsiny ane izay Jesosy fantatra efa mbola betsaka ny tianao aseho anay. Meo anay ny fosy ny finoana azaka hoentinao amin'ny sitraponao Jesosy. Halleluja. Amen. Andriamanitra dia marina foana raha misy lazaina nanampanantena tsy maintsy ho ataony na ela na aina amin'ny fotoana na dia tsy hitany maso quaza izy mihaza na ela ny andro eo tsy nisy nitranga fisao mahalala fa zava-magaga nono maniny hoay. Fisao mahalala fa zava-magaga nono maniny hoay. Ka dia hihira hoentika andrasana anao Tompo. Amen. Hirao oeampiai ny fasoavana no zay rehetra nataonao. Halleluja. Zoma lala fa tia ianao. Ny ain'Andriamanitra dia tena tia. Andriamanitra dia tena tia na dia izao rery aza tetiantany dia mbola nafonya ny zanany tokana amonjy anay. Ka tsy omega imay maipona veza ilaika dia zay iriko sy zay antenako fisao mahalala fa zava-magaga no maniny hoay. Fisao malala fa zava-magaga no maniny hoay. Afaka hira mafy ianao. Hey! Hira hoentika andrasana anao Tompo. Hira, hey! Hira oeampiai ny fasoavanao no zay rehetra nataonao.
sao malala faty ianao. Sandrata Jesosy le mendriky miankoky izay eo anatrehany azo fijalianao le niankofanao, le niankofana na tonga anao naka ny endriky ny olombelona Jesosy eo. Mendrika ny fideranay ianao ry tompo tsy to favoritsy ho alazay ny aretanao no ny amiko ny afinao reo ho pasilaty ny afinao reo kapoka raha tokony izao no voaeloko faty anandray no voafantsika hiteranao ao mandrakizay fa tompo mpamonjika anao lay tokanana navotray hitiny fokoray soanjakao ny fitiavanao matozao voavonjy ao no nindrafonao bataiza moara tsy nanay natao sorona anao. Mendrika ny fideranay ianao ry tompo tsy to favoriny tsy ho ailazay ny aretanao no ny amiko ny afinao reo ho pasilaty ny afinao reo kapoka raha tokony izao no voaeloko faty ianandray no voafantsika hiteranao ao mandrakizay fa tompo mpamonjika anao lay tokanana navotray hitiny fokoray soanjakao
verina hony dia tamin'ny voalohany zany tsika tamin'ny voalohany hoe tandremo teny Jesosy hoe za eo foana ninina mitranga fa nisan'le nahatsapa hoe tena ohatra mivery fanatrehana ako dia tena tsapa hoe ohatra ny draikidraikitra tokotra n'le fiainana fa so ihany fa manomana Jesosy vao manomboka ny taona hoe tandremo fa eto dia natsapa tokotra ny tao anatin'izay fa ohatra mavesatra ohatra tsy dia mandeha ny zavatra rehetrarehetra dia personnellement zany anahy zany tena hoe hitany ratsy zany hoe manana tahotra ako dia le tahotra ako nefa ny tao amin'ilay hoe raha sanatriaka amin'izao tsy hoe sanatria moa zany fa raha tonga amin'izao Jesosy dia za nefa ny ohatra ny tsy mahatsapa hoe manana fiadanana miaraka aminy dia tahotra kely ohatra zany taoko hoe tsy ratsy zany fa nahitany ratsy lalana nidirana ilay izy dia lasa nampitahotra na foana izy dia lasa nitombo ny tahotra tato amiko dia za nefa miteraka tsy finoany dia lasa nanalavitra na tamin'Andriamanitra ilay izy dia tao anatin'izay 2 mois et demi izay tena hoe matahotra foana na amin'ny asa zany ohatrany hoe voamay tafitra ny ratsy lasa mamafy ny ratsy ohatrany hoe tsisy mety daholo ny zavatra ataoko izay efa mianaka amin'ny fandimby marary mifoha ianao amin'ny maraina tena mifoha misaotra an'Andriamanitra na meny tombonandro kanefa vao mifoha ianao dia hozy izy ny ratsy hoe reraka ianao dia tena reraka lava isanandro dia tena saorana ny tompo nefa fa tena eo tokotrany izy satria tsy na mbola nameny possibilité za hoe niady foana hoe raha mbola misy tenin'Andriamanitra raisiko dia tsy maintsy raisiko raha mbola misy hoe fanatrehana dia tonga dia tao anatin'izay tena hoe vao tamin'ny Zoma farany teo nisy an'le toritenin'ny pastera Zoma na hoe fenoy atmosfera ny lanitra izy manodidina anao dia mirisa foana momba ny Jesosy hoe raha maninona momba anahy fa Jesosy dia manome dia izay arakarak'izay hoe positivité foana dia sotra amin'ny fanahy masina koa fa tafajoro teo amin'iny toriteny iny ihany dia nitsangana dia za hoe za raha nga tsy avelako sombainy ratsy zany tsy avelako mataotahotra zany ako dia nitsangana dia tena nanomboka teo tena hoe izay ilay formule nampiasaiko namen'Andriamanitra na hoe be dia be ny zavatra negativa fa hoe misy an'izao tsy mety fa Jesosy anampy anahy fa Jesosy anasitrana fa Jesosy amatsy amin'izay problème rehetrarehetra dia tao anatin'izay tena saorako an'Andriamanitra fa miverina amin'ny finoko tena voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'izay zavatra izay dia tao aorianan'izay nampatsiahivo ny fanahy masina hoe ekena tsy maintsy mitiravitsika toetra fa rehefa tsisy finoana koa dia mitovy any tsy misy dia nampatsiahivony anahy ny teny tao amin'Andriamanitra ny teny baiboly hoe matahotra hozy izy Jesosy sao rehefa tonga dia tsy ahita finoana intsony dia tafiditra be tato amiko izay dia misy ihany koa ilay teny hoe finoana fanantenana ary fitiavana dia tena hoe important be ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia mila matanjaka tsika fa be dia be ny zavatra mbola amboarina fa izany hoe tsy taraiky Jesosy fa eo foana dia isaorantsika anahy sy ny fanahy masina. Tainy Jesosy daholo tsy mifanaraka akory izay mivato hoe samiakatra ety fa samy nanantareta amin'ny fanahy masina anazy. Tiako tsoroana fa volombe leto dia resaka confiance fotsiny tena hoe resaka confiance amin'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny oktobra tsy nandray karama tsika zao hoe volana janvier février mars volana mars dia le mpampiasa anay ny teny hoe hoameko ny karamanao izy ho atambatra indray mandeha dia mandraky ty nefa ny androany mbola tsisy nininona le izy na nkely ary dia isan'andro nanomboka tamin'ny janvier vao tonga saina hoe tena mila toko mijery zavatra hafa dia hoe dia hitady asa stable dia teo nefany le teny be da be tonga dia hoe dia hitady asa stable dia mangataka foana isakariva mivavaka hoe Jesosy mba meo asa stable kinanjo tena nazavain'ny fanahy masina ny saiko tamin'ny herinandro ty plutôt tena ozy izy hoe toky tsy hitany langa reny zavatra mena ny labe da be reny
za le asa stable nytedaviko hoe misy asa stable zany hoe mandray vola isam-bolana de c'est bon kanefa zay ny zava-nisy fa eny antsefatsefany iny misy asa kely ataoko hoe asa tselika kely foana misy olona fa nivela miantsona hoe ty lesy misy zavatra kely mba ataovy ty misy zavatra kely mba ataovy zany hoe teto ampelantanako zany a nisy niditra foana fa za nefa tsy tonga saina tam'le izy hoe ay Jesosy mefa miasa fa zany borné tam'le hoe le hoe asa nangatahako hoe asa stable misy contrat ty de tena tsy tany le izy de tena za nefa nanana confiance de tena mipetraka be le izy hoe tena androso fotsiny araga androso de tena rehefa mipetraka le nandroso de teo Jesosy de tena napetraka tam'le izy de tena misaotra an'Andriamanitra fa tena sady madio ny saiko mazava ny foko de le Jesosy tena nampiseho hery hoe tena matanjaka izy de zavatra anankiray ihany koa basket nisy fotoana zay tato am-piangonana nanao basket kely tao amin'ny tao Petit Palais de niofa amin'ny Petit Palais 100 000 ariary angamba izay raha tsy diso 150 000 ariary de natao le izy de hoe hofeno ve le volan'olona sa tsy hofeno ve le isana bandy ho avy any sa tsy hofeno le andraikitra nyraisina nefany hoe andeha fotsiny ty de hoe ndao ranga fa miaraka amin'i Jesosy tsika akiziny Jesosy daholo tsika neto tsy maintsy mahita mameno an'io foana na olona telo raha tonga eo na roa raha tonga eo kananjo inona ozy izy nareo nitranga tonga tany zay niditra tao amin'ny Petit Palais de jerena aloha tamin'ny voalohany aloha vao tonga teo ivelany de tena tsy feno ty voly ty de niditra tao amin'ny Petit Palais de nisy olona efa nanao voly tao de sy efa tsy sitrapon'i Jesosy zany ty fa aloha mitady zavatra hafa de kinanjo moa nisy zoky anankiray zay nanontany de hoe aleo ozy izy nareo maketsy ivelany de adiny ray eo ivelany c'est-à-dire 50 000 ariary le eo ivelany no alohanareo de mahazo milalao nareo manambola alina reo andro io vao hialy eo nareo tonga de hoe nadiny firy zany de le 50 000 ariary de tonga de zay tena sorana an' Jesosy fa le 50 000 ariary nefany nioatra mbola manana budget zay eo amin'ny caisse ambony tam'izay nioatra de nefa le vola tokany naloha tsy le vola nieritreretina fa la moitié pour 4 heures angamba zay lalao teo de on a payé qu'une heure de tena voninahitra ho an' Jesosy fa hoe io zany ninina ataonao na basket io na asy io na milalao ary io miaraka amin'ny ankizy de rehefa miaraka amin'i Jesosy ry zareo de misy famatsiana de misy zavatra tsara be foana miaraka tainy Jesosy tompoko ndao tsika hivavaka ary ndao tsika hitsangana any de ndao tsika merina ny voninahitra any amin'i Jesosy asandrato ny tananao de loara ny fisaorana fa matoa Andriamanitra miteny de tiany ianao hiomana tiany ianao atsapany programa tiany ho atao eo amin'ny fiainanao ary tiany ianao hiditra ao anatin'izany programa zany saora Andriamanitra ny amin'ny fanatrehany zay tiany hiaraka aminao foana amin'ny fotoana rehetrarehetra azankinina amin'ny zavatra misy sy tsy misy fa rehefa miteny Andriamanitra hoe tiako ny fanatrehako azo aina hiaraka aminao isan'andro de anjarantsika mampitodika any aty anatsika tsy any amin'ny materiel tsy aty amin'ny zavatra mety tsy any amin'izay mety amin'ny saintsika fa any amin'izay tenenin'Andriamanitra de isaory izy ny amin'ny fitiavany fa miporofony teo amin'ny fiainan'ireny tokantrano ireny fa na teo amin'ny baskety na teo amin'ny asa tsy ny karama no ampy tsy ny volany fixa isam-bolana fa Andriamanitra sy ny fanatrehany de mahatoky rehefa niteny izy fa miaraka amintsika de eo foana izy isan'andro isaory izy de loary avy anatin'ny fonao fisaorana ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay misaotra Jesosy ny amin'ny fidiranao an-tsehatra eto amin'ny fiainanay tsirairay avy misaotra manokana ny amin'ny teny zay nomenao anay Jesosy fa ty taon'ity de fanatrehanao mahazo aina ty anatinay ao anatin'izany rehefa niteny ianao de miezaka satana miezaka ny devoly anelingelina amin'ny fifantohanay amin'ny alalan'ny tahotra amin'ny alalan'ny tsy finoana amin'ny alalan'ny fisintomana amin'ny masonay aty amin'ny materiel aty amin'ny vola ka ao anatin'izany nefa Jesosy de mandefa teny ianao eny ambava amin'ny mpanomponao fa mily zay miverina mijery anao mily zay manatanjaka amin'ny finoanay amin'ny alalan'ireo teny tsy mifototra mijery ny hita maso fa mijery anao ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy satria zany finoana zany ihany koa ny tianao hita aty anatinay rehefa miverina ianao misaotra Jesosy ny amin'ny fanairanao anay
hifantoka amin'ny fitiavana anao satria rehefa tanteraka amin'ny fitiavana izay dia miala ny tahotra ary tafahorina ny finoana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ny tananao sy ny amin'ny fijoroana izay ambolenao aty anatinay eo amin'ny isam-piankonana ao anatin'ny asa fanompoana. Misaotra ny amin'ny teny izay ampitondrainao amin'ny mpanomponao foana Jesosy, manangana anay. Mamerina ny voninahitra any aminao izay Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy, resantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Aleluia. Ndao sy natehaka mafy ho an'i Jesosy. Aleluia. Ndao aloha tsika anao lera hoe an'i Jesosy Ani Jesosy Ani Jesosy Totsika fandoandray any Jesosy Ani Jesosy Ani Jesosy anaran'i Jesosy tia kasitraka sy ny voninahitra anao zay amin'ity fotoana androany arivo ity Andriamanitra izay fantatray fa fotoana ionanay amin'ny teninao indray manangana anay nikasianay aoka ny fonay ho sensible amin'ny feo anao andre izay fanambarana avy aminao atsangano zay Andriamanitra pahere zay hovay zavatra rehetra ho tanteraka amin'ilay endriky ny fahatsarana namoronana ho azy satria anao ilay tokana omeny voninahitra ary mifonay ampany akenay zato isanjato ny sitraponao. Halleluia. Manapandro any ariva Jesosy dia aoka ny voninahitra tsy ho anizaniza fa ho anao reny mandrakizay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao ity antanana mafy be ho an'Andriamanitra. Mahazo ho toerana tompoko miarabantsika tsirairay avy amin'ny takarivo ity tonga sondray eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra iombonantsika menakavy. Amen. Androany ariva ampaherentsika amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra. Teny ampijoro anao anananao fahatsapana ny fahamarinany zavatra lazain'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao mahakasika momba ny hoe finoana sy fiarahana amin'Andriamanitra. Ny lohatenin'ny toroteny androany dia nampitondraina ny lohateny hoe ny fanatrehan'Andriamanitra mahazo aina amin'ny fisiako. Ny fisianao zany dia ho tonga fantsona ampahazo aina ny fanatrehany, zany hoe ho tronony ianao zany. Rehefa manaketsafidy sika ny ho tarihiny sy ho fantsom-panehoana azy dia ho feno azy tokoa sy ny vavolombelony ny fisitsika. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 19 ny Baiboly dia miteny hozy izy ny tenin'Andriamanitra fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Nao tsika hijery tantaram-piainan'olona anankiray atao hoe Paoly. Ny fahafenoany tao amin'ny Paoly dia tsy sakana nahatonga ny menarana tsy anaikitra azy. Tsy hoe rehefa Kristy velona tao amin'ny Paoly dia tsy tonga ny menarana anaikitra azy. Nendray tsika zatra mametraka an'izao fahamarinana izao hoe ny mahatonga ny olona io mpanompon'Andriamanitra nefa misy zavatra manjo azy na misy zavatra tsy dia mety loatra mitrangy eo amin'ny fiainany dia satria nanokatra varavarana ho amin'ny fahavalo izy. Fa za teteny aminao,
voatery hoe nanokatra varavarana ho amin'ny fahavalo ianao vao misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao fa na tsisy varavarana misokatra azy dia afaka nisy zavatra hitranga saingy ny fiatraikany a ny tsy mitovy. Enoy a zao fahamarinana zao Andriamanitra dia niantso antsika sy nanangana antsika ho amin'ny tanjona anankiray. Tsika dia vatana trano fanahy itoeran'Andriamanitra. Itoeran'Andriamanitra. Tsika le trano lay mety lo, mety rava. Fa amin'ny alala mifandraisantsika an' Jesosy sy mifananatsika azy dia monina sy mitoetra atao anatintsika Andriamanitra amin'ny alala ny fanahy masina. Zao ny zavatra mitranga nefa. Afaka miatakentsika ny menarana. Mipozy menarana mahafaty. Fa tsy misy fiatraikany eo amin'ny olona manana ny fahafenon'Andriamanitra. Ny heron'ny pozy ny menarana. Rehefa tsy hainao intsony ho velona. Fa ny ekenao ho Kristy ny velona ao anatinao. Jereo tsara ny zavatra mitranga. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-9 2:7-9 dia rehefa avy natopatopany rano Paoly vaky ny samby teny an-dalana dia niampita teo amoron-dranomasina izy dia namoroky tahiazo ray trotrony Paoly ka nanoka izany teo amin'ny afo ary nisy menarana mivoaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany ary raha hitan'ny tompo tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy mpamon'olona tokoa io lehilahy io tonga dia mandeha le fitsarana zany ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina azy izy tsy avelany todinaina ho velona fa nakifony eo amin'ny afo le biby ka tsy nisy naninona izy na dia kely akory azy ary ny olona kosa nanampo azy hivontona hikarapoka ho fahatampoka fa rehefa niandry ely izy ka nahita fa tsy nisy na inona na inona nanjoan'ny Paoly dia niovany sainy ka nanao hoe Andriamanitra io. Hoy Paoly rehefa nanambara ny antom-pisiny vaovao. Jereo ny Galatianina 2:9-10. Hozy izy Paoly vao omby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Fa izay hivelomako amin'izao fotoan'izao ankehitriny eo amin'ny nofoko dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, ny finoana an'i Jesosy izay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tehiteny Paoly hoe androany aho velona aneo an'i Kristy. Satria ny fahavelomako hita maso amin'ny nofo dia anehoana ny fahafenony fisiany zanak'Andriamanitra ato anatiko. Tsy izaho tsoa no velona satria Saoly efa maty. Vao nitsangany Paoly aneo an'i Kristy amin'ny fahavelomany. Mahavariana tsy sakany na tonga menarana tsy anaikitra ny fijoroan'ny Paoly ao amin'ny fahaveloman'i Kristy fa tonga ihany menarana nanaikitra azy. Tsy sakana koa any Daniel tsy ho atsipeo-davaka ny lioana ny fisian'ny fiainam-bavaka matanjaka nananany. Fa ny zavatra mahavariana dia zao lalana nanaporofon'Andriamanitra teo amin'ny firenen'i Babilôna fa velona Andriamanitra. Velona ny Andriamanitra Daniel. Ny fisitsika aneo ny fahavelomany dia mahatonga azy hijoro aneo le fiainan'ny afina ao ambadiky ny fahafatesanao. Ao ambadiky ny fahafatesanao eo amin'ny nofo. Dia afaka mijoro Andriamanitra ho an'ny hafa izay tsy mino azy ahita azy amin'ny alalanao. Amin'izay fotoan'izay tsy ianao no hita fa mpanompo ampiasain'Andriamanitra na olona miavaka amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany fa vao mitranga izay endriky ny fahafatesanao eo amin'ny nofo isehoan'ny fahavelomana izay dia anome voninahitra azy zao tontolo izao ka ilaza hoe tena velona Andriamanitra ary miasa izy ny dikan'izay ianao takona fa Andriamanitra no hiariary amin'ny alalan'ny fisianao. Andao ety tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Mahafantatrareo ve lohatra anankiray fahatelo
sakana ho any sadraka sy mesaka sy bedina gotsona tsipy tao anaty laforo ny fijoroany tsy akohaka amin'ny sary olona volamenana tsangany mpanjaka ny Nebokadnezara iakofa ny fireneny Babilôna fa ny lalana ny hon'Andriamanitra ny fahavelomany tsy levon'ny hafa sy ny heriny teo amin'ireo firenen'ireo anekeny an'Andriamanitra. Isaky ny misy fisehoan'Andriamanitra amin'ny fahavelomany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray mety maty, dia tsy maintsy ny eloavany fanekeny olona io ho faty amin'ny tena afoy ny ainy tsy ny hevitra ny ainy fa mijoro ho an'Andriamanitra. Mahafantatrareo ve ny hery sy fahefana miafina ao ambadiky ny fanekenao maty amin'ny tena, maty amin'ny tena. Azon'Andriamanitra hoentina ampiasainy ny fiainanao rehefa feno ny fepetra amitsoranao ny mombanao ho an'Andriamanitra, ho an' Jesosy Kristy. Jereo tsara ny Matio 10, bokin'ny Matio 10 ny 9:7 zao no lazain'i Jesosy: zay mamonjy ny ainy no amery azy, ary zay mamery ny ainy no ny amiko no azo azy. Midika fa ny olona anankiray rehefa tena tia an'Andriamanitra, rehefa tena manaiky no fateo amin'ny nofo mba hahafahany fahaveloman'Andriamanitra aseho amin'ny alalany hita maso eto ambony tany, dia zao tadio tsy le karazana pino mivavaka amin'Andriamanitra ho amin'ny fiainan'ny renitsony, ohatrany hoe hivavaka mba ho tahina, hivavaka mba ho salama, hivavaka mba le motivation zany mbola le fiahinany nofonao intsony, fa reny le fomba fiainana mamotsitra ny aminao sy ny mombanao reny ary manaiky na dia ho faty azy noho ny amin'ny fijoroanao amin'ny finoana ho an'Andriamanitra. Zay toe-po zay le toe-po takiny fahaveloman'Andriamanitra aseho manoloana ny fanekenao afoy ny mombanao eo amin'ny nofo ka manaiky ianao ho faty amin'ny nofo. Dikany hoe faty amin'ny nofo aloha averiko tsara, so tsy azontsika le mpanaraka ny ambadika azy zay manatrika eto, tsy hoe inona poziny ianao dia ho faty voiseho Andriamanitra, tsy zay le izy, fa le fiainanao manaiky anombony nofo sy ny filany rehetra eo amin'ny azo fijaliana. Ahatonga n'le tenin'ny apôstôly Paoly hoe tsy izy tsony velona fa Kristy ny velona ao anatiny. Teto tsy le karazan'olona teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra hiasy tsony ireo karazan'olona ireo, fa lay mijorona ho faty azy noho ny finoany an'Andriamanitra. Zany finoana zany ilaintsika amin'izao andro farany izao, satria tadidio fa ny fisiana ao androany dia fisiana ilain'Andriamanitra hanehoana ny fahavelomany. Nefa tsy mahazo aina ny fahavelomany aseho amin'ny alalanao raha mbola misy fahavelomanao eo amin'ny nofo mibahana ao anatinao. Zany no mahatonga antsika kristianina zay miandro ny fotoam-pampakarana, manomana amin'ny fotsikisan'andro androso eo anoloan'Andriamanitra sy ny fanatrehany, mba anaka ny Kristy sy aina amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ho atanjahan'Andriamanitra fatratra. Tadidio fa zany atao hoe fifoazam-panahy zany, dia tadidio tsy ireo karazan-javatra maneho ny fisehoan'Andriamanitra ety ivelany maro-panehoana fa eo ny fankasitrahany, fa miainga avy amin'ny voso ny toe-po mijoro sy tanteraka ho an'Andriamanitra, satria Jesosy nilaza fa ny vo no afantarana ny azo, fa ny azo tsara ozy tsy mety mamovo vo ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamovo vo tsara. Zany hoe rehefa tsara ny azo dia tsara ny vony. Midika fa rehefa voamboatra sy manaiky ianao ho amboarin'Andriamanitra ny ao anatinao, ny etsy ianao sy ny nofo fa misandratra Andriamanitra sy ny fanahany, dia manomboka na ianao aza manam-pahatsapana fa tsisy manomboka tsy dia tena tia miady ny tombontsoanao ranofo zany ianao, manomboka tsy tena hoe le karazan'olona tsy azo alamina fa olona mora alahatra manaiky an'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra ary mavitika amin'ny fanehoana
zay zavatra mety ahatonga an'Andriamanitra hifaly sy akasitraka anao mandrakariva. Fataroary fa io fahavelomana lazain'i Paoly io hoe tao aminy dia miseho manomboka amin'ny fotoana aneketsika ho faty eo amin'ny nofo. Dia ozy izy Paoly apôstôly resony amin'ny Filipianina toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Aitsika tsy enjery io teny io. Araky ny afatatry ny fanindriko sy ny fanantenako fa tsy mahazo enatra na amin'inona fa mifahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no ankalazana an'i Kristy eo amin'ny tenako. Ankalazaina eo amin'ny tenany zany Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony havelomako. Lasa antom-pisinao Jesosy. Kristy no antony havelomanao ary ny fahafatesana no azahoanao tombony. Misy tombony zany tsy ho hitanao mihitsiny raha tsy manaiky ho faty ianao. Zany hoe misy dingany voninahitra tsy sehoan'Andriamanitra mihitsiny fa rezerven'Andriamanitra sy homaniny ho an'ny olona zay manaiky ho faty eo amin'ny nofony. Satria ozy izy Paoly, Kristy ozy izy no antony havelomako. Rehefa antom-pisinao Jesosy dia tadidio tsy te hiaina tsy misy azy ianao. Zay le antony antom-pisina. Kristy no antony havelomako ny dikan'izay tsy tokony ho velona raha tsy Kristy no miseho eo amin'ny fiainako. Karazan'olona loatra n'izy zay karazan'olona afaka aneo an'i Kristy amin'ny fisiny zay maty eo amin'ny nofo fa maneho ny fahaveloman'Andriamanitra. Ao jerentsika vetivety ny fanambaran'ny apôstôly Paoly. Ny hoe maty eo amin'ny nofo ozy Paoly dia zao tsy ahitana taratra sy endriky ny toe-po maha-olombelona velona ao anatiny eo amin'ny nofo sy ny fisiny eto ambonin'ny tany. Manomboka miseho amin'ny alalan'ny fisiny ny fahaveloman'Andriamanitra satria izy taloha maty fa le fiainam-baovao maneho an'i Kristy le fiainany vaovao hita maso eo amin'ny tontolo misy azy sy ny manodidina zay miaraka aminy. Nandresy tao amin'ny nofo ny fanamasina afaka hitarika anao sy hamelona anao ho Paoly olom-baovao tokoa. Mety le Saoly taloha ny fanena tamin'i Jesosy fa rehefa nandroso le Saoly dia nematy arakaraka ny tombony Paoly tao aminy. Zany hoe le anarana hoe Paoly taoriny fionany tamin'i Jesosy dia endrika vaovao ny sehony tsisy ifandraisany amin'ile nahasaoly azy teo aloha. Inona ary ny fanehoana an'i Paoly ka nahatonga ny tenin'Andriamanitra nilaza fa olom-baovao izy ary Kristy ny velona ao aminy. Mahazo vahana ao anatin'ny fanamasina ara-pitariana. Boky Romana 9:4. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra fa tsy nandray ny fanahampanan-devozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahany zanaka natsangana zay antsointsika hoe Aba Raio. Fa ny fanan'Andriamanitra dia fanamasina dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Zany hoe isika le zanak'Andriamanitra io dia mpandova sady mpandova an'Andriamanitra no prailova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina aminy koa. Io olona vaovao io zay miaina ny fahaveloman'i Kristy ao aminy dia olona tia fahamarinana, miaina amin'ny fahamasinana, matahotra an'Andriamanitra, tarihan'Andriamanitra, tsy velona ho an'ny tenany fa maneho an'Andriamanitra ny fisiny satria tsisy izy intsony hita, tsy izaho intsony no hita amaro Rodolpha fa Kristy no hita eny amin'ny endriko ao anatiko, amin'ny fiteniko, amin'ny famindrako, amin'ny fisainako sy amin'ny ataoko rehetra. Somary etiaka ao an'Andriamanitra. Rehefa tena feno ny fanahy, feno an'Andriamanitra ny ao anatinao dia miseho le tombony. Eo amin'izay miseho le tombony. Eo ny fahafatesako no azahoako tombony. Satria tsy hoe i Paoly manana an' Jesosy fotsiny fa Paoly efa maty na manatsafidy azy eo amin'ny nofo fa le Paoly fanana an' Jesosy. Zany hoe
babony Jesosy tsisy azo ny Paoly ampiasaina amin'ny filany momba azy iray manontolo, fa fananany Jesosy anana ny fahefana ary azo ny ampiasaina amin'ny fotoana rehetra. Rehefa feno azy sy ny fanahany ianao dia tonga fananany sy mora tarihiny ary hoentiny tsy mahagaga raha miseho le tombony avy amin'ny fahafatesanao zay anehoany fa rehefa feno azy ty nofo mety maty ty dia tsy andairany sotasota sy asany maizina na mety manaikitra azy menarana eo amin'izay le tombony dia miavaka mihoatra noho ny olona rehetra ianao. Satria rehefa maty eo amin'ny nofo ianao na mbola velona sy mikoriana aza ny rahanao dia ohatry ny olona tsy mandray pozina ny vatanao satria lavo ny fahafenon'le fanahy izay pozina avy any ivelany mety ny menarana andavonanao. Zareo fipetraka le izy ny tombony zany nofo rehetra maty rehefa voakaikitry ny menarana. Fa Paoly tsy nandairam-pozina, ny antony tsy hoe Andriamanitra izy. Ary ty fampianarana ty mila petraka tsara. Indraindray isika joro Andriamanitra petita io mahatonga amin'ny fanetretena tsy tafatoetra ao anatinao. Tsy hoe Andriamanitra Paoly akory, fa naseho teo amin'ny Paoly ny fisian'Andriamanitra sy ny fahafenony, ary izay fahaveloman'Andriamanitra tao amin'ny Paoly zay nandevona ny herin'ny menarana. Zay rena tonga Mosesy tany anefitra rehefa natsangana amin'ny menarana dia zay rehetra banjina ny menarana varana natsangana no tsy maty, tsy nakery mipozina, fa zay banjina amin'ny Mosesy maty any. Dikan'izay tsy le mahaolona any Paoly no naseho rehefa tonga ny herim-pozina mety andavon'ny olona rehetra, ary ny olona efa nanam-po hoe ivonto izy na ekarapoka ho faty, efa ny andro fotsiny ny olona. Dia rehefa hitan'ny zareo fa tsy naninina izy dia nilanjaina amin'izay tonga eto ny Andriamanitra, satria le fisehoan'Andriamanitra teo amin'ny Paoly na tonga ny olona nahita n'Andriamanitra ho azy fa tsy nahita Paoly. Io hafa kely ty olony ty fa maninina ny tsy maty ny pozina. Zay zavatra ny aina amin'ny Paoly sy ny heretany tsy hitandreo olondreo hoe Paoly anie tamin'izy mbola Saoly tsy maintsy nihetra aloha Saoly. Misy fotoany Paoly miady amin'ny tenany, fa izy ary le ao anatin'ny Paoly mahatonga ny Paoly miteny hoe tsy tsara izay sitrako vitako fa ny ratsy izay tsy sitrako. Fa raha mbola mitoetroeto amin'ity nofo ty ohatry ny misy Paoly anankiroa vatany sy ny fanahiny miady. Dia rehefa niato Paoly dia hozy izy asiko mafy ny tenako mangana, miady amin'ny tenany. Ndreo na dia efa mangana sady andevoziko, ndreo na dia efa nitoro tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ty tenako ty, nisy ady tao. Fa rehefa nandroso Paoly dia navita ny teny hoe zao kosa tsy zatsona amin'izay zany velona zany, fa Kristy mivelona ato anatiko. Satria zay zavatra mivelomako teo amin'ny nofo fahiny ka ny adivako an'ity nofo ty sy ny aretako an'ity nofo ty ary tadiavako tombony an'ity nofo ty ataoko ho faty antoko no fahatsarany Kristy. Tsy marety ka ao n'Andriamanitra. Hitanareo le izy, ianao rehefa tanteraka eo amin'ny antom-pisipahafatesanao dia afaka hisitraka ny tombo-pahavelomany amin'ny alalan'ny fisiny ao anatinao. Noho izany Paoly tsy nitondra mbavaka akory, fa naifony fotsiny le menarana ho any anaty afo. Ny olona ny andry azy karapoka, izy nijoro tsy nakasikasy satria manaiky izy ampiasa an'ity lahy mety maty ty, ty tante mety maty ty, anehoana ny fahafenon'ny fahatsarany izay naniraka azy sy ny anjo azy. Dia tsy izany fa Jesosy Kristy. Ho antsika rehetra aza joro amin'ny fisehoan'ny asan'Andriamanitra ny fononao. Fa aoko ho fiainana velona teraka ao anaty communion lalina, fiambonana lalina sy firaisapo amina intimité lalina amin'Andriamanitra. Aza miasa saina amin'izay zavatra vokatra hita na vokatra tsy hita, zavatra mitranga na tsy mitranga. Maneke fotsiny anamafiorina amin'ny fiombonanao ao anaty tenin'Andriamanitra sy vavaka matanjaka tsara, ary etaeta n'Andriamanitra mba ho mora fenony sy ho tarihany ianao. Tandremo azadino zao fahamarinana zao, azony ratsy ampiasaina andrava amin'ny fiombonana tsy tena ho amin'Andriamanitra tanteraka ny vokatra.
ny zavatra ivelany rehetra na fanehompamantarana ary zany sy fahagagana reny rehetrarehetra reny azony devoly ampiasaina anjononana olom-boafidy azy. Ndao jerentsika tsara ny tenin'Andriamanitra aloha dia andrositsika ao anatin'le fotoatin'ny afatra androany. Matthieu 24:24. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe, tsy hoe famantarana kely fa famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na ny olom-boafidy azy dia ho fitahany. Raha vao mifantoka any amin'ny vokatra ny finoanao amin'ny fanehompamantarana dia voavily lalana ny fiankofanao. Satria ny mari-panehoana ny fiankofanao ho marina dia misy fandraisany amin'ny fijoroanao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eto Kristy sandoka, mpaminany sandoka, hitsangana aneo famantarana lehibe sy fahagagana ho amin'ny tanjona anjonoana olom-boafidy mijoro an'Andriamanitra. Renao mihitsy hoe taloha ianao mijoro tsara ho an'Andriamanitra. Fa rehefa tafiditra ao anatin'ny club andry zareo ianao lasa mivily lalana ny mangatsikana amin'ny fijoroanao azy. Nefa ampifalian'le vokatra ianao amin'ny fanehompamantarana sy fahagagana tsy avy amin'Andriamanitra nefa. Enoy tsara. Ozy Jesosy nivozy izy no amantarana ny azo toe-panahy io. Voalohany maneho an'i Kristy ve le asa fanompoana, le zavatra toriana sy le zavatra atao. Raisy ny Matthieu vetivety. Matthieu 7 manoko amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Mitandremy ianareo fa andreo vao fitaky ny mpaminany sandoka izay mako aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia ambody mitoy izy. Jereo ny teny Jesosy ny voany no ahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo. Dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo ho tsara. Fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ho ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ho ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo ho tsara. Ny azo rehetra izay tsy mamovo ho tsara dia ho kapaina ka tsy eny anaty afo. Ka dia ny vono no ahafantaranareo azy. Le izy tsy any amin'le résultat fa any amin'le semence, any amin'le voa. Ny voa any anatin'ireo no ahalalana ny mahavy amin'Andriamanitra azy na tsia. Fa tsy ny fanehompamantarana satria ety izy mpaminany sandoka sy Kristy sandoka ho avy amin'ny anaran'i Jesosy. Reto ny lalàna fa avy amin'i Jesosy. Zay ny rahany dia mitondra ny afatra avy aminy sy maneho ny missiony. Tena miharihary hoe ity ny mission Jesosy Kristy ary zay ny rahany dia sady mitondra ny missiony, mitory sy mamita ny iraka izay natombony. Voalohany ny afatra ao dia mitona ny mpanota hiverina amin'Andriamanitra. Afatra manondro ny mpapakatra sy maneho an' Jesosy Kristy fa tsy manindraindra ny olona izay irahany. Le vokatra mahagaga ve nitaona olona hita sy ombona amin'Andriamanitra. Fa ny fahagagana koa amin'Andriamanitra tena misy. Tena manao fahagagana Jesosy. Fantanjo ny fahagagana Jesosy rehefa maniraka amin'ny mpanompony izy dia ho amin'ny tanjona ampitodiana ny maro ho an'i Jesosy fa tsy ahitana mpanompon'Andriamanitra ho superman. Ny fampianarana hoentin'ny mpaminany sandoka tsy tena manondro an'i Kristy fa manondro ny tenany ao amin'i Kristy. Ho an'i Kristy ve sa maka voninahiny? Inona ny fiantraikan'ilay afatra sy vokatra ao amin'ny fiainam-panahin'ny olona izay meno anao? Eto mariako fa tsy hoe sika mandany herin'Andriamanitra akory. Tena mino tanteraka sika ny herin'Andriamanitra. Ary misaotra an'i Jesosy mbola manaiky azy
ary tonotsika tsara fa tsy mahefa nininitsika raha tsy no ny heriny sy ny fanahiny sy ny teniny. Olona tsotra fa hafa mihitsy rehefa miditra tsehatra Jesosy manambara ny famonjeny, manome anao ny fanahiny. Dia ianao mila olona honnête amin'ny maha olona anao dia olona tsotra ohatry ny olona rehetra ianao, fa ny mahatonga vokatra na famantarana na fahagagana amin'ny fiainanao dia noho ny fisiany fanahin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Tsy osotry paster akory manova fiainan'olona. Jesosy Kristy avy any Nazareta manova fiainan'olona. Saika tsisy fanasitrana raha tsy nikapohana Jesosy. Toroy ny fiaretany. Halleluja. Tena mila mailontsika ny amin'ny vosy ny vokatra hoe avy aiza le izy. Hoy Jesosy tsinona hoe na io fitaka anjonoana olom-boafidy, na io vo ahitana fiovam-po sy mitonany maro ho voatahiry ara-piombonana ahitany Kristy. Ry fiangonana ho avy Jesosy ny tanjona ambony indrindra ho amin'ny diantsika aty ambonin'ny tany sy ny fanompoantsika aty ambonin'ny tany dia tadidio ny tanjona faratapony indrindra amin'izao dianao kristianina izao dia manomana ny dianao eto ambonin'ny tany ho ampakarina. Ny anatorantsika an' Jesosy sy nandraisantsika anazy kipitso ny manaraka ianao hositraniny ny olana novahana, ny fanafahana, sy karazana zavatra maro ilantsika azy sy ny fanampiana. Fa ny fifantohana sy votoatiny satria fantatra ao ry olombelona fa 70 taona 80 taona ny faharetan'ny fiainana eto ambany masoandro fa ny ankoatr'izay fa mirapora raha tahiny mateza azy mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay. Fantaro zay ho alenao zay efa ranao. Dia mila mipetraka ny ligne directive, apetraky ny fanamasina amin'ny alalan'ny teny sy sorodalana tsara ijoroanao mba hampitoetra ny fiambenanao, tsy herikerika amin'ny zavatra eny ivelany azon'ny Satana amin'ny tanany fifantohanao tsy ho tafatoetra amin'Andriamanitra, fa hiatrika an'izany fotoana izany ianao amin'ny alalan'ny fiambenanao. Ndao izy hafa hampiala ny fiakofanao tsy amin'Andriamanitra fa amin'ny olombelona. Tsy pura ny fiakofanao, tsy pura. Raha fa vao vilalana amin'ny fampianarana ka tsy miorina eo amin'ny volontén'Andriamanitra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Ny alalantsika n'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy izay ny rahany. Betsaka tsinona ny mandefa fa nga ianao mandany herin'Andriamanitra, mandana manontany ny olona fa mba hampiasain'Andriamanitra mikery koa. Tsy mandany herin'Andriamanitra fa tsy mampitodika ny olona hialoka amin'ny osotro na atoky fa ny fisiako dia tsy maintsy ilainareo. Non, za koa mila an'izay ilaina. Mampitodika anao hifantoka amin'ilay anankiray izay apakatra anao. Fampakarana aloha. Ary raha vao zavatra ny tsy mampifantoka anao aminy, mamily lalana anao tsy ho akarina le izy. Tsy vokatra le izy, tsy vokatra. Atao inona ianao ampiasaina be nefa tsy fantany. Dia jereo ny toyiny. Ka ny voany afantaranao tendiny fa raika amin'ny rapolo. Tsy zatra manao amiko tokotoko niditra ny fanjakana lanitra fa zay manao sitrapony raiko izay ny an-danitra. Maro nanao amiko amin'izany. Io amin'izay ny toyiny rehefa avy eo. Tobokotoboko tsy efa namanany tamin'ny anaranao fa zahay, ary tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao fa zahay, ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao fa zahay, ary dia ambarako aminareo marina kokoa tsy mba fantatra ianareo. Hatrehatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloko. Tsy fantany fa maninona satria mampiasa ny anarany amin'ny fanio-pamantarana fa tsy manondro azy ao anaty asa fa misy ampahany rombinanao fa tsy maintsy eo ny fisianao vao mihaino Andriamanitra. Misy dikany Jesosy matony teny
za lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako ianao ve hoany amin'ny ray nandray famonjena dia hijoro anelanelana inona no mahasamy hafa antsika amin'ny fanorenam-pinoana amin'ny olona ankoatran' Jesosy. Minao fahitanao Andriamanitra. Halleluja. Ry fiangonana fampakarana aloha apetrao tsara ny fifantohanao fa ho avy Jesosy. Mila fantatra hoe avy aiza le vo ary Jesosy matoa tonga hiverina izy dia apakatra anao ny hiverenany ary mila fantany ianao sady mahita azy. Ny fantany sy alala azy ary iaino tsara ny feony. Afatra kely ho an'izay olom-boafity mbola variana any ambadika any verena tompoko. Tsika anie tsy natao hanoka teny sy fadianina na tena hoe hivavaka amin'Andriamanitra sy ekoaka mba ho ampiasainy. Tsy nahita ny voninahiny, tsy nanao ny asany aloha fa no ampakariny. Ho avy tsy hoely Jesosy. Ianao ve le vady manomana ny fitafiany? Tsisy petina na fiketronana satria ho avy mpapakatra. Sa variana amin'ny fampiasany mba hanehoana ny heriny fa mahavita zavatra mihoatra noho ny olona ianao satria manana an'Andriamanitra. Ho avy ny fampakarany. Izy hiverina apakatra ny fiangonana ny zava-dehibe. Sika tsy hoe manamasy tena na manoka tena aomby eto an-tany. Tsy hoe anana ositra be no mahatonga antsika mitokana sy mivavaka. Tsy hoe andray valim-bavaka no ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka. Tsy hoe manoka tena sika ahita azy amin'ny fanehoana ny heriny fa ny antony fanokana tenantsika sy ny fanamasinana tenantsika dia ny andre sy ahita an Jesosy, andre sy eona amin' Jesosy satria manomana antsika zay tenany izy itepoly itoerany fanahiny mba hovay ny tafony tsy fahalovana anana ny endriny anehoana ny voninahiny ho ampakariny fa tsy hanangana ampira eto ambonin'ny tany. Tsy ny fanjakatsika no hatsangany eto an-tany fa mody hoe fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalantsika nitondrany devoly an'ilay izy. Fataro amin'izay fa maninona miady mpanompo ny tompo. Nefa Jesosy ny teny ny alalana fa fanjakan'Andriamanitra ny fanjakana zay ao anatinao sy naniraka anao dia tsy miady zany ianao mpanompon'Andriamanitra. Fa misy indray zavatra anankiroa na le izy fahalainana ny ova système dia lasa lazainao fa manentsika zay manitsy anao ny fahamarinana. Famerenana ny lazaina nietreritra ny hafa fa tsy mahazaka ny fampiasan'Andriamanitra azy indray ianao. Non, teran'Andriamanitra ary atosika ianao ampiasaina mihoatra lavitra noho ny tenako amin'ny anara-maherin'i Jesosy, tsy problème zany. Fa zao kosa dans le cadre tena ho any an-danitra ve aloha le ministère? Tena ho any amin'i Jesosy ve? Ho fatany ve ny fotoana hiverenany? Ny problème raha neny ny trompetra mila miara-miakatra tsika raha larana bavy ah. Mila fantatsika. Hozy Jesosy amin'ny John 2:20 ny 9:4. Jesosy namaly ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo zao fa raha mba avy amin'izao tontolo zao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra amin'ny jiosy aho nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Zany hoe raha avy amin'izao tontolo zao ny fanjakan'Andriamanitra dia miady ny mpanompon'Andriamanitra. Midika fa tsy tokony ahitana endrika soritra fifaninanana sy ady eo anivon'ny fanjakan'Andriamanitra fa raha fanjakana ray fitiavana ny manjaka ao. Halleluja. Zany no ahitana fa fanjakany tsara ny misy anao, tsy mifaninana amin'ny hafa, tsy miadina amin'ny fakahala na amin'ny fandrafy fa samy mpanompon'Andriamanitra satria tsy manana intérêt ny fanjakanao eto ambonin'ny tany ajoro ianao satria te hiavaka amin'ny hafa. Tsy ny fanehoana fa mandroso le fanjakana rehefa betsaka amin'ny mpiainanao. Zany afaka manova sujet fotsiny. Topic
topic anankiray tsy mahafinaritra anao no entiko eto androany tonga dia feno ty toerany ty dia mahafinaritra amin'ny manaraka indray tonga dia avoakatsika etsy ananiny ety satria nahafinaritra izy dia ohatran'izay le fahamaritantsika ny atao hoe fahombiazana ny fahombiazana nefa dia zao raha neny ny trompetra iza niakatra ary ny izy dia mampio ny teny anao tsy maintsy miakatritsika voafitaka ny retodro eto zay efa naminany tamin'ny anaranao zay zany hoe nitoko tamin'ny asa ry zareo fa tsy mifantoka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra raha ohatra zany famaritana natao hoe fahombiazana no resantsika zay olona mifantoka ao amin'ny sitrapo no fantany fa tsy zay nampiasai nefa miaina ivelany sitrapony Efesiana 5:5-7 Ianaran' Jesosy mba ho raisiny ho an'ny tenany zany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy eritreretina hoe zany mba ho masina sady tsy misy tsiny izy io zany le critère ho an'ny olona zay akarina ho amin'ny tanjona ahita azy no antony fanompona sy fiazakazahana ho amin'ny tanjona ahita azy ny antony fanompontsika sy ny fiazakazahantsika ny hoe tonga kristianina ianao nefa tsy ahita azy na aheno azy rehefa miverina izy tsy nahomby ianao zany fa échec mba miverena ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia andana Jesosy ilay tsara sy ilay iverina mihitsy ny anontaniana inona no atao hoe fahombiazana misy fotoana ianao ampiasain'Andriamanitra ny fomba tsy takatry ny saina nagaga ary ianao vao tamin'ny herinandro zay nandeha mivoaka kely n'Antananarivo nanao asa nisy olona niantso fa lasa ny vadiny par telefôny ireo dia naverin'i Jesosy ilay olona dia eritrereto ny zavatra mitranga ianao zany ampiasain'Andriamanitra lava amin'ny hoe manangana maty fa tsisy dikany tsy zany ny critère alalan'i Jesosy ianao tsy hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay lasa manamary teny ianao satria manomboka misalasala ianao hoe ho fantany sa tsy ho fantany ny important anatin'ilay izy ny zava-dehibe tsy ny fikatsana ho voninahitra miafina ao ambadika ny fampiasan'Andriamanitra satria be dia be ny ampiasain'Andriamanitra fa ambadika ilay fampiasan'Andriamanitra azy lasa hifikirany olona miavaka noho ny sasany ho amin'ny tanjona azahoana voninahitra sy mamona bebe kokoa dia rehefa tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fijoroanao dia manomboka barango amin'izay ianao rehefa miala eto mety mbola sury ianao hoe rehefa hiakatra zany dia ho fantany fa ny critère napetraka Jesosy dia zao nareo ny atrehitr'izay tsy fantatra hoe atrehitr'izay tsy hoe le vao miona eo fa tety ambonin'ny tany zany vao nanomboka hoe andeha nompo an'Andriamanitra dia efa tsy fantany mba hahatonga antsika tsy ho voafitaka amin'ny fotoam-piverenany satria ny atao hoe succès mahomby ianao fantany amin'ny fotoan'ny alanao eto dia aza fatrapahany menoty ny tenanao fa mba asura alohan'ny akarana ny aina amin'ny sitrapon'Andriamanitra halleloja ndao tsika hijery vehivavy anankiray fa misy mantsoa mikarakara fa ho atao mariage tsy ela dia alohan'io lasa mitady mpanamboatra tarehy manao ho tena anao zany rehefa mivoaka avy eo dia gaga mihitsy ianao fa tsy ohatran'ilay fahitana isan'andro izy io sa tsy izy izy satria tsy mitovy amin'ny teo aloha le endrika isehoana vaovao satria io manao amin'ny fampakarana dia ndao ny antsika eritreritra inona ny zavatra ataon'io vehivavy io zavatra ataon'io vehivavy io manao volamena manao diadema miravaka tsara satria androray toazato ny onany amin'ilay mpampakatra malalany bagy lafo ny rehetrarehetra tena tsy toko tsy forony le fety sy ny rehetrarehetra tsy moramora fa enoy nandre vaovaony izy fa tsy ho avy eo le mpampakatra mahafinaritra ve le fety aza mitoro miperatra ao zay hoanaovanao rapitso aza mitoro ny trano zay efa mety ny rahanareo atsika mipetraka rehefa vita le izy
fa ny andrasan'le vehivavy amin'ny fotoam-pampakarana tsy ny tranony tsy ny fiaran'le lehilahy tsy ny zavatra rehetra nanany tsy ny nampiangony azy tsy ny kavina tsy izay zavatra nataona ny valeur ny zavatra lany fa mangidy aminao fety raha tsy ho avy eo mipampakatra nefa ianao ny homana. Avereno ny message ny réveil authentique dia manambara sy mampiomana ny olona miomana fa ho avy mipampakatra. Ho antsika ny sarobidy aloha mihavana amin'i Jesosy, miray amin'i Jesosy, miombona amin'i Jesosy, mampitoetra ny tenin'i Jesosy, mifankahita amin'i Jesosy. Zay aloha lara-pahamehana ao anatin'ny fotsika eo. Ary ny zavatra anankiray faharoa, omeo lanja ny fanatrehany. Teny ety ambony tany, omeo lanja ny fanatrehany. Mahafantatrao ve? Fahaloan'Andriamanitra nandroky Adama tsy misy fanatrehana hiala ny Edena. Toy izay nametraky Adama tsy misy azy ao Edena. Edena natao an'i Adama misy Andriamanitra fa tsy Adama nandan'Andriamanitra. Fa maninona ianao mionona ao am-ponao mitady fahombiazana hafa hivelan'ny fanananao antoka ny fanatrehana. Raha-pitso maraina hitondra antsika eo anatin'ny fotoana fohy. Ataovy azo antoka ny havana matsakaiza rehetra ilazao fa zavatra spesial no zaraiko raha-pitso ao anatin'ny communion. Ireo famoronana telo miantoana nataon'Andriamanitra teo amin'ny tantaram-piainan'olombelona ary ny asarobidy ny fiankofanao mba hahatonga ny fiankofanao tsy aloto fa ao amin'Andriamanitra rery. Saripady io fiankofanao io. Fa raha vonona ianao raha-pitso ny andren'izay fampianaran'izay dia homano ny fo androany mandolia amin'ny alina. Jesosy io izay zavatra rehetra teneninao amin'ny alalan'ny mpanomponao raha-pitso. Ataovy tafatoetra tsara tompoko fa vonina any andray an'izany. Mangatao anatin'ny fanahy feno hetaheta. Mety misy fantsiana ao anatin'ilay izy, mety misy fananganana ao anatin'ilay izy, mety misy fanairana ao anatin'ilay izy. Fa ny zavatra sarobidy ao anatin'ilay izy ianao miomana. Amerina eto androany fa mangidy aminao ny zavatra rehetra ary nenina any amin'ny farany raha sanatry tsy azo antoka fa eona sy fakahita-mpapakatra ianao. Ajanono fanamboaramboarana fiainana amin'ny fandamina-tsaina fotsiny hoe mety le izy fa sy avany milaminy ho avy izy esy ny famindram-pongezako. Misy zavatra anamaivanana ny filazantsara amin'izao. Ary le izy ao anatin'le grâce révolution tena mandeha be mihitsy. Iny foa ianao nandray an'i Jesosy na mety na tsy mety ny nataonao any an-danitra miona fa mifanahy efa avitra. Ny ainao anie mbola ny andalam-panavotany satria ny confirmation izay zavatra hitrango amin'ny ainao ny zavatra hitrango amin'ny tontolo isy ianao any amin'le mandrak'izay izay andro ianao. Noho izany aza mandany fotoana amin'ny zavatra hafa matoa na fohezin'Andriamanitra ny fotoana any amin'ny olom-boafidy. Jesosy ara manahy saoty ny olom-boafidy very. Ianao milamin-tsaina rehefa na olona efa ianao tsy miaina amin'ilay fiainan'ny olom-boafidy akory. Le fotoana efa foezina efa hitany masona zao fa mefoy ny andro. Amin'izao ny areto ny ray andro ohatry ny tapakandro. Satria efa ao anatin'ilay vanim-potoana te higanyenao Andriamanitra mba olom-boafidy ianao. Meo mafy eny ny zavatra mitrangy eto ambony tany ny fiaretan'izany me manomboka tsy hitantsony satria amin'izao gaga ianao. Tafiditra ao anatin'ny kolotsaina ny tsolotra. Tsy mahatsapa-tena manota ny olona rehefa manao tsolotra na mpanompon'Andriamanitra azy. Satria tsisy ninona mivoaka raha tsy omeo kely. Na kolokolo na tsotra dia nefa ny mpanao salamo ny teny tsy hiditra izay mandray kolokolo. Tsy ho ziona mihitsy izay mandray kolokolo. Dia fantatrao zany dia ozy hoe badenina ka tsy nakanina kosa ve zany izay paster dia na ianao hianofo na ianao hiaritra. Satria tsy afaka hamarina ny zavatra diso mihitsy ny fanekeny sainao azy satria maromaro tiresana amin'iza. Ndao mo hibebaka e. Ndao hibebaka. Paster Adolphe, iza ny olona fantatrao ao? Fa maninona?
andalo kely ihany afa ananina fa ty anina ty ohatra sosososo mpanompon'Andriamanitra satria nononanarana eto fa ty aplaza ho an'ny rehetra fotsiny tsisy marimaritra iraisana amin'ny fahalotona amin'ny tsy fahamarinana amin'ny tsy fahamendrehana fa rehefa ho avy Jesosy na eny na tsy ny eo anelanelany avy amin'ilay ratsy raha te eo naminy biba miova manekeo tarihana aza mampandefitra ny marina amin'ny tsy fahamarinana mijoro dia verenao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho avy Jesosy izay manao ny sitrapony ihany no fantany fa izy tsy izay manao amika tompoko nandrain' Jesosy ho tompo izany matoa manao hoe tompoko fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra tsy te ho devoly ionona fotsiny amin'ny fahaiza-manao an'Andriamanitra tsy misy an'Andriamanitra devoly anie manohitra an'Andriamanitra izy rehefa mbola afaka mamitaka anao izy amin'ny faneo-pamantarana diso izany hoe izay zavatra kely nomen'Andriamanitra azy no hanoherany an'Andriamanitra midika izay io no ampidiriny ao anatin'ny olona izay manaiky ampiasainy raha voasantoka fotsiny ianao dia mety aminy mpanompon'Andriamanitra ianao tsy vita fibebahana mandeha miaina amin'ny filana maro samihafa renao ny fanitsy ny teny anangana anao dia afenina fotsiny eo ambadiky ny fampianarana tsy kitihana mihitsy le kilema satria manindrona ny tena nefa ny zavatra andrasan'Andriamanitra anao izay zavatra anankiray izay opotony azy fijaliana mba hisy antsiny sy ananganany anao matoa mbola misy fofona eny afaka miveriny tsy ny ratsy nataontsika endeny mahasarotiny an'Andriamanitra hoe tena tsy hita intsony izany izay anaovana anao satria anao n'olona tsy mety indrindra fa miova fotsiny voandroany ny tapa-kevitra hoe hiverina fa fan'Andriamanitra amin'ny rano daholo ny faratsianao rehetra satria raha mbola velona ianao dia misy antenaina ary vonona ny anangana anao izy mandrakizay ny famindram-pony anao ary tsy tonga nameloko anao izy dia afa mafy ny fitiavan Jesosy manoka tenitsika mba hahita azy zay fiafarana apetrao any amin'ny fiafarany ny zavatra rehetra mihitsy ny fanoloran-tena amin'izay eny an-dalana ianao olona mifantoka tsara satria fantatra hoe ho aiza ny elenao zay lefa nanaovako teny hoe tsisy olona tonga eny amin'ny aéroport dia nitondra passeport izy dia hoe ndeha ho aiza ianao naiza dia asy hoe le visa tsisy visa naiza fa matoa ny tomboan'ny frantsay iny Schengen ihany na ny Europe fa raha Europe ny tomboanao nefa ho any Asia ianao voaroka any raha ho any amin'i Jesosy ianao ho manao anaty fiombonana tsara ny fo aza vela izy zavatra ampisaringotra anao tsy ho amin'Andriamanitra mifotoana ianao rehefa mba manana ny marina kely dia te hijoro hoe ianao superman firijinany ilay 10 medaly na dio ihany izy halleloia aza mitoky amin'ny fahamarinanao noho ny nataon'i Jesosy no mahatonga anao tafiditry ny lanitra na miaina amin'ny fahamarinana azy ianao le fiaretana miemieny io satria manomboka ho lanina amin'ny lalàny eto ambonin'ny tany mihitsy ny autorisation anotanao sy ny avy ny assemblée nationale hoe manomboka izao izay mikitikitika anao ao anaty ota ka manitsinitsy anao na pastera azy dia gadraina omena ny lalana manomboka ame mivelatra mihitsy zao tontolo izao ho any amin'ny lalany faratsiana faratapony metery le lalana ny dika zay rakaraky ny androsoana miamiaritra ianao miamiaritra ny olona rehetra zao ny atsika dia efa miamiaritra misy zavatra be dia be pression anatina fahoriana mitady amily lalanao amin'ny tsy fahamarinana fa miaritra ianao tsy mampanina Jesosy ty ranonam-pango kely ty no hoaniko amin'ny fahamarinana dia mitsikianao satria naninona mbola tsy tonga Jesosy dia ny fampionona nomeny Jesosy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mba iorenantsika bokyn'ny Tesalonianina voalohany toko faefatra ny 9:20 dia sisy hoe lazao fakaiky ny fiverenan'i Jesosy ary ho avy izy apakatra antsika tsisy ranomaso tsony tsisy sento tsony ho avy ny andro dia miara amintsika io tsika amin'io tsy hoe nandeha akory ny anina dia hoe nahita fitikirary be dia be le eo ary rehefa mangata-paraky mbola hozairina fa miandry an'i Jesosy fa zao nefany rehefa hita ny fiaretanao sy ny fijoroanao dia manomboka midina izy mameno anao feno ny fiadanana ianao meno fifaliana ianao
meny fitsarany ianao ho hirahirany eny am-bavanao. Amen. Tsy hoe mety akory ny zavatra rehetra fa zao fantatro fa ny Andriamanitra tsy tarehetrehtra. Ary zany mahatonga azy manafo fotoana satria maika izy ny apakatra anao. Fa rehefa mafy loatra ilay fieretana dia na izy ara-manaso dia very ianao. Dia ndao tsy avelantsika hitebiteby Jesosy farafaratsiny ny aminao manokana ataovy azonao antoka. Fa raha maneno zao ny trompetra dia afaka hifakahita aminy ianao. Sanganon-danan'izay mandray a no ity an-tanina mafy be ho an'Andriamanitra. Aza misy miala fa hiverina rehefa avy eo a hivavaka ho antsika. Alleluia. Alleluia. Fiadanana ho antsika rehetra tain'Andriamanitra manokana ianao. Andao anao fanatitra ho an'i Jesosy tsika androany a. Zay rehetra mangin'ny tompo ny fonao izay matery ianao a. Araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahana. Dia ataovy ao anatin'iny box iny na fahafolo-karena na sakrifisy na zay fanatitra vokatry ny fo entinao an'Andriamanitra androany. Dia tahin'Andriamanitra ianao. Ny programantsika raha-pitsy maraina amin'ny 7 ora maraina ny fotoanantsika eto a. Dia anasanantsika ny fotoana manokana firaisana latabatra amin'ny tompo a. Dia raha-pitsy maraina amin'ny fito sasany aza ny fotoanantsika izany. Aorianan'izay a dia tahaka ny fotoana mahazatra ny tanora mamonjy ny fotoanan'ny tanora club d'enfant, misy fotoana ho an'ny club d'enfant. Dia raha-pitsy izay fotoana izay ny amin'ny herinandro tahaka ny fotoana mahazatra antsika ihany a. Dia ny sekoly a tsisy miova ny fotoana amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 sasana ny latsinainy, ny talata, ny alarobia etsy amin'ny Super U Analakely amin'ny 7. Ya, amin'ny 7 fotoanantsika raha-pitsika tsy miova eny tompoka. Dia latsinaintsika manaraka ny sekolin'ny famahana olana, ny talata sekoly ho an'ny fanasitranana ary ny alarobia sekoly ho an'ny tokantrano. Raha voandroany ianao ny tonga teto a dia ireo fotoanantsika eto amin'ny ivon'ny asa fanompoana ary ny Zoma dia miverina eto antsika miaraka misaotra an'Andriamanitra manome voninahitra an'i Jesosy eto a amin'ny fotoana mahazatra antsika koa amin'ny 4 ora tolakandro. Ireo ny programantsika eto anivon'ny asa fanompoana. Ankoatr'izay ny lahady a dia misy vondrom-bavaka maromaro eto Antananarivo dia afaka mamonjy an'ireny koa ianao ny lahady maraina raha sendra hoe misy tsy manana fiangonana hovonjeny ianao a dia afaka manontany ny tompony andraikitra amin'izany programa rehetra izany. Izay ny programantsika eto anivon'ny asa fanompoana. Misy filazana kely a, misy blouson adiny teto tamin'ny sabotsy. Dia raha ianao ny tompony a dia manatony eto ianao rehefa avy eo ato dia mba récupérenao a, ohatra vehivavy ny tompony izy iny raha tsy diso a. Ie dia afaka récupérenao ilay izy rehefa mirava ny fotoana. Tai Jesosy aza tonoana ny manaraka ny fandaharana rehetra ny toriteny eto anivon'ny asa fanompoana amin'ny radio 90.8 FM hvkl radio. Dia afaka rahantsika koa zany isan'andro a. Dia anetanana anao a amin'izay rehetra koa mbola ahafahantsika mifandray amin'izany a amin'ny hvkl-mission events koa ianao amin'ny Facebook afaka manaraka tsy tapaka ireo toriteny rehetra eto anivon'ny asa fanompoana tain'Andriamanitra manokana ianao. Manasanao hitsangana ainjiro ny tananao dia vavaka ao amin'ny fanatritsika. Misaotra makasitraka manome voninahitra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Misaotra ny amin'ny fahafahana mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao. Misaotra fa ianao ny taha, ianao nanambona ny tsirairay avy ary ianao no nampahomby anay tamin'izay rehetra koa nataonay. Ary tsy mety ny fonay raha tsy miverina manome voninahitra anao satria nyzay rehetra eo aminay dia avy aminao. Ary araka ny ambaran'ny teninao hoe sombony avy tamin'izay rehetra ny tahinao sy nanambinanao anay, izany no entinay miverina manome voninahitra anao androany. Dia mba hakasitrao izay rehetra nentiny tsirairay avy androany Andriamanitra, mba ho fanatitra tena ankasitrahana eo masonao. Ary mihoatra noho izany ankasitrao koa izay amin'ny fijoronay isan'andro, amin'izay rehetra hijoroanay ao amin'izay rehetra ny fidiananao sy ny entsoanao ny tsirairay. Mba hijoroanay amin'ilay tena dingan'ny fahatanterahana ilay endrasanao Andriamanitra. Afenonay tokoa ny fepetra ny fiverenanao
eny amin'ny raho any lanitra ka ny fiangonanao. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao a, dia raha sy laza tolotra ho anao mandrakizay minaran'i Jesosy a. Amen. Tehaka mafitsika ho voninahitra Andriamanitra. Alléluia. Ataovy hoe amen. Mino fa hitahirana roa izay teny izay. Aza mino aho fa hanokatra ny masom-panahintsika Andriamanitra hifankahita amin'ilay fahamarinana ao ambadika ilay teny. Dia tonga anao hanapahatsapana ao anatina fivoriana anankiray. Men'Andriamanitra anao ny fanahy amantatra hoe Jesosy io tena ohatry ny tokony tsy hoe ohatry ny fiakofana hafa. Mety Jesosy miambonahitra eo ny anarany toriana eo fa ny mesazy mamily lalana ny fifantohana tsy feno amin'Andriamanitra fa ho amin'ny olona koa reny dia alaviry fa misy fiankofana mizara ao anatin'ireny. Okopura amin'Andriamanitra ny fiankofanao. Taoka izy ireny no miambonahitra amin'ny alalan'ny fisianao eto ambonin'ny tany fa te hifaly amin'ny asany any Andriamanitra. Ianao ny tanjony, ianao ny ifantohany, ny hamonjy ianao sy anakaiky ianao, ny hoeo aminao sy ny araka aminao ary ny ahita azy tsy hoe rehefa miverina ihany izy fa na amin'ny ankehitriny azy dia afaka napatsapantsika ny fisiny miaraka amintsika isan'andro. Amin'ny fomba hoana moa mierotra be amin'ny 12 alina nefa ianao anao anahako ho couverture. Hoe za no couverture anao. Za mety matory fa tsy matorina rendrehana le anankiray sady izy fiarofana sy batero antsika rehetra. Jesosy no anaratra. Afatoy amin'ny Jesosy ny fifantohanao fa zay mifantoka amin'ny Jesosy tsy very zany. Ny fatokavany mety amin'ny 12 alina na mamantona alina na mitatao vovonana na maraina no amin'ny hariva tsy fantatra tsony. Le fotoana efa tena akay. Ianao mbola ny trompetra maneno dia tsaroanao voalohany tsy Jesosy fa le couverture anao. Ny olona mafana tsy mila couverture. Ny olona mafana tsy mila couverture. Rehefa mafana ny andro manary lamba daholo ny olona tsisy couverture. Allô Jesosy rery ny couverture anao. Allô izy rery ny couverture anao. Asitega mafevan'Andriamanitra. Urakoraka mafan'Andriamanitra. Halleluja. Tenen Jesosy rery ihany no ilaiko. Izy rery no ilaiko. Izy mpamonjiko. Izy mpanasitana. Izy mpanafaka. Misaotra azy aho. Ny amin'ny fisin'ny olona rehetra izay mivavaka ho aho sy ny rano eo amin'ny fiainako fa ny antony renireny dia tsy noho izy aniza fa izy miamboninahitra. Ndao ity an-tanana mafeo azy. Halleluja. Tsy midika akory zany hoe tsy manaja ny olona ianao amin'izay toerana nametran'Andriamanitra Baiboly miteny izany teny Andriamanitra hajaina izay tokony ho hajaina tsaro fa zao mifonoana aoka ho amin'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka tompony amin'ity takarivo ity. Ny fotoananay mety tapitra sahady fa ny fanompoanay mitohy mandra-piavinao. Misaotra ny amin'ny famindram-po, misaotra ny amin'ny fitantanana, misaotra ny amin'ny fitondrana, misaotra ny amin'ny teny fahamarinana, misaotra ny fahasoavana, misaotra ny voninahitra, misaotra ny fanatrehanao. Betsaka ny zavatra mety ny anaranay sy nahazatra anay hatramin'izay. Fa rehefa tonga ny teny fahamarinana ho amantarana ny olona ho ampakarina dia mila miverina miteny tsisy kilemy izay sy mijoro amin'ny fahamarinana. Satria izay tokana ihany no antoka ahalalana ho anay. Izay Jesosy te ho fantatra ao. Ary tsy hoe fanahiana ny ahalalana ho anay na tsy ahalalana ho anay. Fa fantatray zany dia ny miala ety ambonin'ny tany satria mila manana fo mangeta ety izay miorina miteny fahamarinanao ary mijoro araka ny sitraponao tsara. Ampio zahay ho ankonana anankiray tena iray fo, iray saina, iray fanahy, ifankaty, ifanohana, ampanahy mandra-piavinao. Raha misy eto Andriamanitra olombelona ihany mety hoe vesarany aretina rofy dia hifampivavaka izay. Aoka amin'ity takarivo ity ny tananao hikasika azy.
aoka ny herinao kasika an'izay marary zay dia ho sitrana izy. Aoka ny fahefanao aneo fanio mpamantarana tena izy eo fiainan'ny olona, satria tsy avy aminay Andriamanitra fa no ny herinao sy anaranao ary ny fahafenon'ny fananao no ahafanao manatanteraka ny asanao anatiny. Misaotra efa mikasika ny tsiray avy sady ianao, dia misaotra ny amin'ny vahaolana, misaotra ny amin'ny fanafahana, misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny fitehirizana, misaotra tompony amin'ny hery ahafanay manome voninahitra anao any amin'izay toerana rehetra andehananay anambaranay fa tsara ianao. Momba ny mpanomponao fa mahazo aina ianao Jesosy. Mahazo aina ianao satria tsy very maina ny nahafatesanao teo amin'ny azo fijaliana hamonjy anay, fa izay rehetra mpanaiky ny ao anatinay fa ianao ny antony ny hahavelomanay ary ny fahafatesana eo amin'ny nofo ny azahoana hitombo ny hanomponay ianao mandrakizay, satria iseho ao amin'ny fahafatesana ny fahavelomanao. Dia oka ho tanterako ny fiainanareo nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo, mamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponao, mandehana amin'ny fiadanan'ny tomponao, mandehana amin'ny fitsaharan'ny tomponao, mandehana amin'ny fahafenon'ny herin'ny tomponao, ny asa sy mampahery ianao n'aiza n'aiza. Dia mandehana fa izy ombanao. Na mifirina oviana oviana rehefa hivavaka ianao dia miaino anao izy. Antsoy fotsiny ny anarana izy ny teny antsoy afa hovaliko ianao. Te hiaraka aminao amin'ny fahafenony izy, ary te ombanao amin'ny fahatsarana izy, te hanangana anao amin'izay fahararana izy ianao teo aloha izy, ary te hamerina amin'ny laoniny izay rava rehetra teo amin'ny fiainanao izy. Izy dia Andriamanitra mifampahitapitio anao, ary izy ilay Andriamanitra mifanasitranana anao, izy ilay Andriamanitra mifamonjena anao, ary izy ilay vato lampiorena anao. Jesosy no anaratra. Halleluja. Mandehana amin'izao herinao izao fa ny tompombanao zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Farany azadino fotoana rahampitso, zava-baovao no zarain'Andriamanitra rahampitso. Tena piorona ny fononao sy amelona ny ao anatinao, alalanao fa Jesosy Kristy ny fototra, ary izy no hatanteraka ny zavatra rehetra ho anao. Amin'ny fiombonana rahampitso ny fotoanantsika eto ihany dia samy milaza amin'ny havana masaka izarena dia ho tainana Andriamanitra daholo.